kio mindalana farantsika herinandro mialohan'ny etomboan'ny Afrobasket U16 efa ela ny tanorantsika no nanomana efa fito volana izay amin'izao fotoana izao zany raha ny vinavina sy ny tokony ho izy dia tokony efa masaka amin'izay ny nahandro efa vonona ireo mpilalao 12 hiatrika n'izany Afrobasket izany. Tamin'ny voalohany indrindra ny fototry ny programme napetraka zany resaka agilité, endurance, force de ny vitesse de réaction. De tafapetraka moa zay programme zay tamin'ny étape voalohany satria nizaraina étape anaky telo zany le programme anay amin'ny préparation physique de resaka préparation physique proprement dit moa zany de ny période na spécificité de ny pré-compétition avant les compétitions. Mariana mo fatao anatin'izay fito volana izay dia nisy foana ny zavatra natao isan-karazany tsy nianina fotsiny tamin'ny resaka endurance ny resaka physique fa teo ihany koa ny resaka explosivité n'ireo mpilalao-tsika reto ny puissance mangany fotsiny ao anatin'izany satria enjana dia enjana tokoa ny ahafahana mahazo mpilalao avo lenta indrindra hoe hiatrika ny Afrobasket. Hatreto aloha tratra ny tanjona hatreto tratra ny tanjona satria tamin'ny test zay manao test d'évaluation foana isam-bolana de progressif be ny test ny ankizy hatreto aloha zany mbola ao anatin'ny taminina tsara tsika de ao anatin'ny zavatra antadavana zany mbola hita daholo amin'ny ankizy zao ny objectif zany tratra daholo aloha hatreto. Herinandro mialohan'ny fifaninanantsika amin'izao fotoana izao nisy ny fanomanana farany zay natao tao anatin'ny roa herinandro zay dia io ilay efa iomanana sahady amin'ny fifaninanana io le période fahatelo pré-compétition zany hoe ny betsabetsaka kokoa ny période na récupération entre zareo zany noho ny volume sy ny intensité ny travail manomboka miakatra ambony be de ny récupération somary lavalava mba ahafahan'ny zareo misadapte amin'le exercice mba ahafahan'ny zareo vonona tsara amin'le compétition rehefa tena tonga ny compétition io zany tena calcul farak'izay goavana indrindra amin'le forme an'le ankizy. Ny fanontaniana zay mipetraka amin'izao fotoana izao satria maro ny mbola tsy nahitany reto ankizy reto tao anatin'izany hoe match isaky ny farany herinandro izany dia ny hoe aiza ho aiza ary amin'ity Afrobasket ity ny etahan'ny ankizy rehetrarehetra eo amin'ny lafiny ara-fizika. Raha ny eritreritry manokana zany raha ny calcul sy ny vinavina sy ny zavatra ny fandehan'ny programme hatramin'izao dia amin'ny fotoanany Afrobasket io zareo tena au top de leur forme zany hoe physiquement psychologiquement ny technique moa ny zareo amin'ny coach le izy fa amin'ny physique tena io zany no ataontsika hoe raha mandeha tsara ny calcul zay mandeha tsara ny calcul zay vitantsika amin'io dia io ny fara vitantsika. Zava ho azy mbola tsy amina amin'izay nefa ny préparateur physique ny équipe nationale Andriamatolanto fa mbola manana fanamby izy amin'ity herinandro farany ity anomanana tsara ny ankizitsika mba ho vonona amin'ny zoma ho avy zao amin'ny Afrobasket. Raikitra amin'izao ohatrany hoe kiondalana farany zany amin'ny alohan'ny compétition zao ny programme de travail anay ny volume de travail somary ahena mihitsy zany volume de travail fa ny intensité an'ilay zany ampiakarina ambony be de ny récupération somary misy kokoa repos actif moa zany le izy zay. Izay ny eo amin'ny lafiny ara-fizika misy ihany koa ny eo amin'ny lafiny ara-teknika satria tsy vitany matanjaka fotsiny basket fa ilaina ihany koa ny fahaiza manao sy fiangaliana an'izany taranja basketball izany. Zany mois de novembre zarena telo mazava tsara moa zany le entraînement tany voalohany tany amin'ny tapany voalohany anaky telo volana voalohana resaka fondamentaux individuel de nidraka moramora fondamentaux collectif de sady tany zany ny physique manaraky ny foanafoana hatramin'izao ary physique mbola mandeha foana préparation physique de tamin'ny deuxième phase iny zany 3 mois faharoa de miditra anatin'ny technique sy tactique de zao zany tsika 3 derniers mois anatin'ny mois farany anatin'ny stratégie. Taty aorina rehefa tapitra zany zay ny préparation tany aloha tany dia efa nanomboka ny jery niditra tsikelikely tamin'ny resaka détail tsara ho fantatra ihany koa izay.
am'le faraparan'zao zany le détail rehetrarehetra na resaka ny technique individuelle na resaka ny technique sy tactique collective sy ny situation spéciale zany tena verimerina be mihitsiny le famarana match le 2 minutes farany 4e carton de ny situation ohatra ny hoe mety mena be dabe ny adversaire mety mena be dabe koa zay satria ny basket afatarany fa ny basket de combat zany hoe jusqu'à la dernière seconde de les situations mety mitranga rehetra amin'ny match reny zany no ezahana gérena zany am'izao faraparan'izao de fondamentaux individuel moa zany sy collectif moa zany manaraka iny foana mihitsy de any amin'ny tir moa zany tena mandalina fotoana be da be mihitsy ao anaty séance d'entraînement anankiray ny mbola tsy ampy amin'ny mahazazakely anyreto ankizy reto dia mbola eo le tsy fahamatorana amin'ny fomba filalao amin'ny mahalatsaky ny fahenina amby folo taona izany hoe amin'izao fotoana ny staff technique équipe nationale dia miezaka ny managoma an'izay tsy fahombiazana ekipa pirenena eo amin'ny tsy fahamatorana izay l'équipe moa zany araka ny fantatry ny rehetra fa ino moa natao équipe tsara natao équipe tsara de équipe tsara fondamentaux le ny olona rehetrarehetra ao anaty terrain ny olona dimy zany tsara fondamentaux de ny mampiavaka fotsiny le meilleur de l'intelligence de manapitra an'izay intelligence sy ny afetseny zay zany zay zao anatin'ny reto ankizy reto fa ny fondamentaux azo lazaina fa hoe fa miakatrakatra daholo ihany fa zay le afetsena zay ampiavaka maro zay zany tena volena am'ty mois farany ity azo lazaina zany ankehitriny fa efa masaka tanteraka nandro anyreto ekipa pirenena malagasy reto izay mariana fa mbola 7 nisan'izy ireo amin'izao fotoana izao izany hoe tamin'ny herinandro lasa dia nisy 10 miala tao anatin'ny ekipa amin'izao fotoana izao zany dia efa ireo roa farany hiala sisa no andrasana dia ho feno ilay 12 hiatrika ny afrobasket ary izay andrasana ny fanohanantsika malagasy rehetrarehetra amin'izo mahoavy izao etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahanteny jusqu'à l'infini, chérie.